Resaka vaovaon'ny fahasalamana kosa sika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity raha vatany vao misy ny fambarahafafa eny amin'ny zaza eny dia tsara ny manantona mpitsabo indrindra ho an'ireo ray aman-dreny fa tsy tokony hanao dokotera tena satria dia maro ny aretina mety hiomba ao anatin'ny fotoana fohy monja ny hanamaivana izany indrindra no antony tolotra avy amin'ny vadin'ny filoha-pirenena. Ny aretin'ny fitaovam-pisefona ny tena mamely ny zaza amin'izao vanim-potoana isiany ny orana izao araka ny ambarany Italia ny hôpitaly mitsabo-ndreny sy ny zaza eto Ambomiandra. Malohany io dia misy ny torohevitra tsara arahiny rehetra. Amin'izao fotoana izao ny aretin'ny fitaovam-pisefona ny tena betsaka na ny bronchiolite efa manomboka betsaka koa izao ny areti-pivalanana. Tena fisorohana ny aretina moa izany amin'ny zazakely dia maro ny voalohany aloha dia ny fahadiovana. Sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana vaksiny ara-dalàna ny zaza, ary dia ny fitandremana tsy fanerasera amin'ny olona vona hoe olona marazy. Dia rehefa marary ny zaza dia tsy lalalaofina ny aretina fa hoentina manatona dokotera na hoentina mankaty amin'ny hôpitaly. Ho fanohanana ny hôpitaly ny Reny sy ny zaza etsy Ambomiandra nanome fampitaovana ny vadin'ny filoha-pirenena Voangy Rajaonary Mapianina, fitaovana ilaina amin'ny fitsaboana zaza toy ny moniteur de surveillance sy ophtalmoscope miampy kojakoja samihafa natolotra ny maraina teo. Nanatrika izany ny talian'ny kabinetra ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny mpiaraikitra vonjomaika ny masiovo malagasy ny Maurice ary ny solitena ny vadin'ny filoha-pirenena Iramadour Ravelson Eliane. Ireo fitaovana ireo mampiasaina ka mino izahay fa efa tonga fotoana izany sy hainareo no mampiasa anazy sy efa fantatra efa atokisanay ny fikojakojanareo ireo fitaovana ahafahanareo manampaperaka ny adidy masonareo manasitrana mitsabo mankahery ny ray aman-dreny sy ny zaza eto amin'ny toeram-pitsaboana ity. Nambarany Italian'ny hôpitaly ny Reny sy ny zaza etsy Ambomiandra fa zava-dehibe ho azy ireo ny fahazahoana fitaovana toy izao. No mariny ihany koa fa tsy tokony afangaro amin'ny hôpitaly fitsaboana ny pesta ny hôpitaly ny Reny sy ny zaza eto Ambomiandra. Mila an'ireo fitaovan'ireo izy manana an'izay fahasakorana izay. Ilay fitaovana azy moa izany dia nébuliseur fo, moniteur de surveillance anankitelo ary otoscope sy ophtalmoscope anankefatra. Ny hanatsarana hatrany ny tolotra ny ahazahoana fitsaboana ao anatin'ny tontolo maitso sy feno tsiky no fanambo ny hôpitaly ny Reny sy ny zaza eto Ambomiandra.